Epistily voalohany nosoratan'i Jaona, toko 5. Izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia naterak'Andriamanitra. Ary izay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterahany koa. Izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika. Dia ny itiavantsika an'Andriamanitra sy ny ankatoavantsika ny didiny. Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra dia ny tandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ary ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra? Izy ilay avy tamin'ny rano sy ny rà, dia Jesosy Kristy. Tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny rà. Ary ny fanahy no manambara, satria ny fanahy no fahamarinana. Fa misy telo izay manambara, dia ny fanahy sy ny rano ary ny rà. Ary mifanaraka tsara izy telo. Raha mandray ny fanambaran'ny olona isika, lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra. Fa ny fanambaran'Andriamanitra dia ny nanambaran'ny zanany. Izay mino ny zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny. Izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandaingary. Satria tsy mino ny fanambarana izay nanambaran'Andriamanitra ny zanany izy. Ary izao no fanambarany. Fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika. Ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Izany no nosoratako taminareo izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Ary izao no fahasahinana antsika eo anatrehana. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika, dia mihaino antsika izy. Raha fantatsika fa mihaino antsika izy, na inona no angatahintsika, dia fantatsika fa azontsika izay angatahantsika aminy. Raha misy mahita ny rahalainy manao ota tsy mahafaty, dia aoka hifoana ho azy izy, ary Andriamanitra no hanome azy fiainana ho an'izay manao ota tsy mahafaty. Misy ota mahafaty, tsy mba lazaiko fa tokony angataka ny amin'izany izy. Ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra, ary misy ota tsy mahafaty. Fantatsika fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia tsy manota. Fa izay naterak'Andriamanitra dia miaro ny tenany, ka tsy mikasika azy akory ilay ratsy. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, ary izao tontolo izao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra, ka efa nanome antsika ny fahazavan-tsaina, mba ho fantatsika ilay marina, ary isika ao amin'ilay marina, dia ao amin'i Jesosy Kristy zanany. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Anaka, arovo ny tenanareo amin'ny sampy.